Batimpana, entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Raha mivavaka izay tompoko. Ry tompo Andriamanitray aho midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao satria mbola novelomina ndraiky hatratra izao maraina izao. Eny tsy tanjakana herinay zany, tsy finiavanay akory, fa tena famindrampo avy aminao ary fitiavana manokana ka dia ndray tsy izay faly sy ravo miarabanao mpanendrentena ry tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ary manoloka ny tongotra masina Jesosy tomponay. Ilay rainy mandrakizay sandriany fiadanana tianay ny fitiavana mandrakizay. Dia mangataka aminao izay mamindrafo ko malailoka tompo, diovy amin'ny ranao saribidina latsaka tao Kalvari, mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia treo feno amin'ny dalana faneno masina mba ho voninahitra azo fotoana izao. Avia Jesosy eo, mitenena omponay, ampifantaro anay ny sitrakao, ary dia aoka ho voninahitra ny fiainany amanontolo. Amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakiray avy Nazareta, tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, noho ny manisy mangataka izany vakizany misaotra ray aman'alina. Alleluia, amen. Riavanao amintsika ny fiadanan'ny tompo Jesosy. Hoy ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Joël toko 2:12. Joël 2:13. Amenaran'i Jesosy. Ary ny fonareo ny triaritriaro fahazan'ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po, ary manenina ny amin'ny loza. Amen. Zany no mitarika antsika amin'ny lohahevitra hoe vavaka mba handritra ny fo ary koa hitoerana ho vady masina ampiakaran'ny tompo Jesosy. Vavaka mba handritra ny fo sy hitoerana ho vady masina ampiakaran'ny tompo Jesosy. Vavaka izay nomeny tompo antsika izany ary dia ifantohantsika mandrakariva satria Hafatra omeny tompo antsika ho an'izao taranaka izay maditra sy mila ny fiverenany eo amin'ny tompo izao. Tompo, efa nadiovinao zahay mba ho vadinao mandrakizay. Navotanao tamin'ny sorony fankatoavana, tamin'ny rano nalatsakao tao Kalvari Jesosy tamin'izany andro izany. Navelanao tokoa ho tsaraina mendrika izahay, mandray tanteraka ny fitiavana farantampony izay tsy misy ratsy eo aminao. Nalatsakao tao amponay ray malalo izany fitiavana izany ho an'ny rehetra, kanefa izay mino kosa no iaina amin'izany. Mangataka aminao Jesosy tompo, ampitoera tena anatinay ilay fanenao masina mba ahatonga ilay fanjakanao hitoetra miaraka amin'izany. Eny hitoetra malalaka aty anatinay anie ny fanjakanao, dia ilaina navotana anay. Ny fitafian'ny fahamarinanao ry Jesosy tompo, ilay fitafiana manarona ny ota rehetra izay fantatra izao tontolo izao, no indro ahafoana izay rehetra tsy avy aminao, hanaisotra ny ota rehetra, ny fahotana rehetra, ary dia hidiranay mivantana kosa ao amin'ny toerana masina indrindra ao am-pon'ny ray. Ny akanjon'ny fahamarinanao Jesosy, no indro ahafana miditra ao amin'ny toerana masina indrindra. Eny tokoa fa nandà izao tontolo izao ny amin'ny fahatongavanao, fa tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, fa ny aizina tokoa tsy nandray ny mazava. Fa ny akanjon'ny fahamarinanao dia vokatry ny nandavana ireny rehetra ireny, ka dia tsy voavonjy izy. Ray malalo, ankehitriny mangataka aminao zahay noho ny amin'i Jesosy tompo,
izay nitondra ny tena rehetra teo aminao ka nandrava izany teo Kalvari. Namboarinao lalana ho anay izy mba tsy andehananay araka ny sitraka intsony fa araka ny fitepony fonao. Ampianarao zahay hankatoa azy, ampianarao zahay andeha araka ny sitraky ny fony, ahatonga anay hitoetra ho mahatoky. Ampianarao zahay hankatoa ray malala ary enohy ny teny rehetra aloky ny vavaka ankehitriny. Fa amin'ny ranomaso tokoa, eny amin'ny ranomaso no nitondran'i Jesosy ny tenanay tsirairay avy teo aminao, ary dia amin'ny ranomaso koa no angatahanay famindram-po aminao. Hanadiovana amin'ilay rano zanak'ondry tsy izy kilema, fanatitra noho ny ota mandrakizay, mba ho azavainao tompo malala ny fonany amin'izany. Eny Tompo, tsy maintsy misy tokoa ny akanjo vaovao rehefa hiditra ho fombady fa indrindra ho vady mandrakizay. Dia izany fo vaovao zany, izany fanahy vaovao zany, izany fitafiana vaovao zany no indro raisinay ankehitriny, mba hisy tokoa ny fikambanana tanteraka amin'ny firaisana amin'ny fo iray, fanahy iray, dia ilay fanamasina iray. Tompo Jesosy io, mangataka aminao zahay, ampisehoy anay izay fa nosainsain'ny ray mialoha dia izay ao anatinao tanteraka. Jesosy io, ampio zahay hitafy ny fitafiana feno dia ianao Jesosy fa izay manana anao tokoa dia mitafy ianao Jesosy. Izay natao batisa atao aminao dia mitafy ianao Jesosy. Koa izany fitafiana vaovao izany no indro raisinay entinay indray, ary ahafahanay amakivaky ny efitra ho tafiditra amin'ny toerana masina indrindra, dia eo amin'ny tongotr'Andriamanitra iray, eo amin'ny lapan'ny voninahitry ny iray. Tianay izany akanjo vaovao zany, akanjo kanto sy meva izany, mba hanenika ny momba ny rehetra. Eny avelanay mba ny fonay koa atolotra miaraka amin'izany, dia ho esorinay izay rehetra aty anatinay, tsy nateraka ny fitiavanao madio sy tsy misy fepetra. Satria ny fitiavanao madio sy tsy misy fepetra no indro lalantokana ahafahanay tafoana amina mandrakariva. Jesosy io, aoka ity lamba tenina izay nenika ny tenany amanontolo ity, ny fo finaina, mba hameno ny tena manontolo ny momba ny rehetra, ka hidina eo amin'ny tempolinao dia ny tenanay izany, fitoerana masina, dia ahatonga anay tokoa ho tafaray aminao. Eny Jesosy, izany no sitrakao, ary izany no zava-miafy ny teninao ankehitriny. Aidino izany fitiavanao izany ho an'izay rehetra apetraka eny amin'ny lalanay ankehitriny amin'ity andro ity, mba hahatonga azy ireny koa ahafantatra Andriamanitra ray ny mahantra, ny tsinitsinina ary ny very. Misaotra Tompo. Eny Jesosy aho karaha ty amin'ity andro ity dia hahatonga anay tokoa hanana fiainana izay voatokana ho anao, hanana fiainana izay mitondra fahazavana sy mitondra izany fiainam-pahasambarana entinao avy any amin'ny lapan'ny voninahitra izany, indrindra ho an'ny mahantra, indrindra ho an'ny tsinitsinina, indrindra ho an'ny very.
ka izy lovanay dia voakasiky ny lamba vaovao izay natafinao anay dia ianao Jesosy zany. Ka ho tsaroana isan'andro mandrakizay ara fa tsy natao zahay olona tsinitsinina sanatria fa natao kosa ho zanaka malala, natao ho fofombady ary hiomana ho amin'ilay fampakarambady ny zanak'ondry amin'ny fotoana voatendrinao Andriamanitra ray, dia hitovy sy mitovy isan'andro amin'i Jesosy ilay hampakatra anay zahay. Ampianareo ary Tompo mba hifantoka amin'ny fitiavanao zahay, ka ho tianao amin'ny fony rehetra, amin'ny fanany rehetra, amin'ny sainy rehetra, amin'ny fony rehetra. Eny ny mahanay anay isan'andro sy mandrakizay. Mankasitraka noho ny fitiavanao Jesosy, mankatela noho ny famindrampinao, koa dia ambonin'ny toetra rehetra izay nomenao anay, ny fitiavanao ny anjaka amponay, ahafany tokoa manana izany fiainana voatokanao anao zany, manana fiainana izay nataonao mba hitoetra ao amin'ny mahavady masina, miomana ho amin'ny fampakarana. Ampianaro andritra ny fonay zahay ary Tompo, amin'ny alan'izany vavaka izany, koa dia andray ilay akanjo voatenina avy eo am-pon'Andriamanitra ray, ary atonganay ho vanona, ho vonona, andeha araka ny sitrakao manomboka indray amin'ity andro ity, indrindra amin'izao andro misokatra izao ho voninahitra ao. Dia ianao ny voninahitra ary ilay mipetraka ambony sisa fiandrana zanak'ondry, fa aminay kosa ny fitahiam-panahy, dia ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina, fa mitahintsika ny Tompo dia miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo dia mindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny Tompo dia mitondra antsika sy mameantsika ny fiadanana, mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompontsika, tsy miova Jesosy maso eno mandrakizay, ampitoetra antsika ho vadiny mandrakizay izy raha mandritra ny fotsika sika, ka manaisotra izay rehetra tsy fitiavana ao anatintsika, fa hamela kosa ny fitiavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika manontolo ho vonany. Alleluia. Amen.